Ankafaliana atrano no hitsidiana ny tokantraminao amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny arahaba. Asaina avy hatrany ianao anaraka ny vaovao antsika. Nisy nanafika ny toeram-ponenan'i mpitandrina Lala Rasendrahasina eny Ambatoroka omaly alina, tsy nisy ny naratra na ny aina nafoy moa nandritra izany fanafihana izany fa entana lafo vidy kosa no nalain'ireo mpangalatra. Fanadihadiana avy hatrany. Omaly alina tokony tamin'ny 12 sasany no nisy nanafika tao an-trano ny filohan'ny fiangonana FJKM any Pastera Lala Rasendrahasina. Ny tenany sy ny vadiny ary ireo mpiandry rolany tao an-trano tamin'io fotoana io. Tsy nisy nahitana hoe nanaovana herisetra ny nidiran'izy ireo tao anatin'ny trano ary tantaratra fa nirebireben'ireo jiolahy ireo mpiandry tanàna satria dia fomba tsotra no nidiran'izy ireo ny tanàna. Tsy nisy ny aina nafoy na ny naratra nandritra ny fandrompana fa fitaovana toy ny solosaina sy ny finday ary ny vola sy ny volamena no lasan'izy ireo. Vidy mihoatra ny zavatra fitaovana lasa satria ny ordinateur portable misy téléphone portable zavatra ohatr'izany ary io tamin'ny sasany alina mahery zany mitranga naharitra eo amin'ny atsasakadiny teo izy tato matory vady tombola sy natoro zany matory dia nanara-po mihitsy izy tato nafato ny mpiandry tanàna niditra tsara izy avy ato an-trano satria ny fitahan'ireo mpiandry tanàna ireo dia namotrano dia niditra izy tsisy trano vakina tsisy anina fa sokafana tsara ny trano satria ny fitahan'le mpiandry trano. Raha zoina dia mitetiny eo amin'ny ray hetsy sy roa tapitrisa ariary eo ny tombabidin'ireo solosaina izay lasan'ireo jiolahy. 4 rola moa izy ireo ary tsy ny sarotava no nitondra bazipleta. Nilaza ihany koa izy ireo fa iraka no nataon'izy ireo. Mety ho toy ny antson'izay atao amin'ny fiangonana ihany izao ny Pastera Lala Rasendrahasina. Na izany na tsy izany dia mbola mitohy ny tena ny asa izay ataon'ny FJKM am-bavaka pirenena ary ireo mpitondra 4 amin'ny rahalahy ihany no manambara ny momba izany fa tsy teren'ny tety andro pirenena ny FJKM.